Famandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ireo iraka ara-pahasalamana avy amin'ny Médecins de l'océan Indien izay tarihan'ny Dr Koytcha. Iraka efa fanaon'izy ireo moa izao ka amin'ity andiany ity dia ireo Marary any amin'ny faritry Marovoay sy Antsohihy no jereny ireto iraka ireto manokana. Marary sy manodidina 2,000 no eritreretin'ny Médecins de l'océan Indien na MOI izay tarihan'ny Dr Koytcha ho sitranina mandritra ny iraka ara-pahasalamana andiany 2020 izay hotontosainy any Marovoay sy Antsohihy amin'ny 18 novambra hatramin'ny 9 desambra ho avy izao. Nampahafantariny io tolakandro io dia tsy amin'ny foiben'ny SMTP etsy Ambohibao ny mikasika ity iraka ara-pahasalamana ity izay vatsiny le Conseil de la Réunion sy ireo mpiara-piombina antoka aminy vola mitetina hatramin'ny 5,500 euro. Ekipa ahitana mpitsabo misy 170 ny Antsahihy dia malagasy avokoa no ao anatin'ity iraka ara-pahasalamana anainga ho an'ny Marovoay sy Antsohihy ity. Sy ampitsaboana 3 no sahan'ity ekipa ity dia ny fitsaboana Marary, ny fampianarana ireo ho mpianatra ary ny hetsika fanentanana. Dia le troisième volet zany le volet médecine plématique atantsika efatra dimy campagne d'hygiène bucco-dentaire avec les élèves des écoles primaires de Marovoay et puis de ses environs. Voilà, nous avons le schéma global d'intervention. Nampahafantarina nandritra ny fotoana ihany koa fa efa nanainga ireo fiara lehibe miisa 2 nitondra ireo fitaovam-pitsaboana maro samihafa sy fanafody entina natanterahana ity iraka ara-pahasalamana ataon'ny MOI ity.